Alarbe fa 7 amby roapolo ny volana Desambra 7 amby roa arivo tompoko lasy tompoko vavy atolotra ny araba amin'ity takariva ity ary faltafaraka aminao zay no manasa ihany koa anao anaraka hatramin'ny farany fampalalambavao eto amin'ny fahitalavitra MATV maromaro ny vaovao zay hoentina amintsika ny sehatra sosialy mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny fikarakarana ny fetintsika ny fetin'ny farantaona sy ny fety fitsenana ny taona vaovao zany ny fotoana tahaka izao nefa dia fotoana fanaovana jeritodika raha ny zava-nisy teto amin'ny firenena no ambara hoy ny ministra teo aloha ny docteur Joseph Randriamiarso dia nanambara ny tena ny fasedra maro no lalovan'ny firenena tamina sehatra maro ihany koa no nisin'izay sedra izay mafimafy zany ny zava-miandry any Madagasikara sy ny mpitondra amin'ny taona 2024. Malemy firenena ny ministra teo aloha Dr Joseph Randriamiarso nosoratany fanany sosialy nantoekarena tsy tratra ny tanjo napetraky ny mpitondra. Bilan de l'année sy manakolazaina moatiny reny voalazany évêque katolika reny zay milaza malava tsara fa mikrosifahana tanteraka ny firenesika. Mitovy hevitra ihany koa amin'ireny fanambarana nataony Union européenne zay milaza fa la situation est explosive. Fa ny fomba ilazako azy fotsiny angamba dia tataka an'izao hoe marary Madagasikara. Voan'ny rehefa kozatana malemy ny androm-panjakana misy eto amin'ny firenena. Anisan'ny tena marefo ary lazaiko hoe sinistre misy aza rafitra fampianarana sy ny fahasalamana. Sinistre koa fandraharahana eto amintsika indrindrindrindra ny mpandraharaha. Misy tranga sy tremarque vitsivitsy ahafahana manambara an'ireo. Fantatsika ny vokatry fanadinana zaza teo ny ankizy teo kriomba majinika teo. Raha sy diso aho lasaky ny 10% ny ankizinao CEP no afaka CEP. Ka ny fahafahana BEPC eo amin'ny 10% eo ihany koa. Raha zay sika nitanga teto amintsika dia tena tsy ohatran'ny 45%. Manapitrotraka ny tsy fisian'ny filaminana ary ny tsy fanajana ny tany tandalana ary nanjaka tao anatin'ny taona 2024 ny fifanaliana politika hoy ny nambarany. Raha kapoka zany ny gouvernance amin'ny ankapobeny dia azo averina ohatran'izao ny hoe tsy nilamina ny tany l'insécurité teto amintsika tena hiaraha mahita. Faharoa le diasika ihany koa ny mikasika ny tsy fifampitokisa le lazaitsika azy moa dia hoe fisaram-bahoaka. Fa tsy fisaram-bahoaka fotsiny fa tsy fifampitokisa ny gasy manontolo misy ny gasy matoky tena ny vahoaka malagasy tsy mifampatoky ny vahoaka malagasy tsy matoky ny mpitondra ary io ny tena fotsiny fandrosoana nefa resaka fampatokisana io. Raha tsy mifampatoky ny mpitondra sy ny oentina dia tsy zatra fany eto amin'ny firenena. Tsy lazaina ankoatran'izay moa ny resaka corruption hitasika reny général zay misy ny corruption ny resaka trafika. Raha ny fanazavana dia ilaina ny fanamafisan'orona ny fahefa-panjakana sy ny fanatsarana ny fitantanan-draharaha-panjakana fanambogoavana miandra ny fitondrana ihany koa amin'ny 2024 hoy Dr Joseph Randriamiarso ny fanamafisana ny fitandrona filaminana noho ny taona 2024 tao am-pifidianana.